mioby ho any ave ry tany rehetra manompo any ave amin'ny fifaliana makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana aoko fantatrareo fa iave no Andriamanitra izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondriny fiandriny midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderana misaora azy mankalazany anarany fa tsara iave mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany amen. Afaka mipetraka isika. Zahay eo amin'ny sampana liturgie dia zay soloko tena amin'izao dia miarabantsika tsirairay avy tratra izao sabata izao. Miarabantsika namakivaky an'iny herinandro iny ary tonga amin'izao sabata fitsarana izao fanasana manokana izay omen'ny tompo antsika isaky ny tapitra ny enemana. Mety namakivaky zavatra sarotsika, mety nisy olana, mety nisy fisedrana fa dia arabasoa tratra izao sabata izao ary maniry izahay mba ho sabata manokana ho antsika mba hifanenantsika amin'ny Jesosy nanety sabata ity dia ho sabata fafinaretana tokoa ary rehefa tapitra ny andro dia hisaotra an'Andriamanitra tsika hihika indray hoe sofanisy ny sabata. Je vous souhaite également la bienvenue à toutes les personnes qui sont venues ici aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue car aujourd'hui nous sommes tous ensemble dans la maison du Seigneur. J'espère vraiment que ce sabbat puisse vous apporter le repos parce que je pense que c'est ce qu'on recherche tous en ce jour de sabbat. Qu'on puisse avoir le repos, qu'on puisse se ressourcer auprès du Seigneur et puis qu'on puisse tous repartir avec un sourire, avec de la joie qui rend sur notre visage. Que nous puissions repartir vraiment renouvelés, que ce sabbat puisse nous aider à être dans cet état-là. Et vraiment, c'est ce que j'espère pour vous en ce sabbat, mais aussi pour la semaine qui arrivera pour nous. Amen. Indreto izahay amin'ity sabata ity ankalazanao hideranao anome voninahitra anao raisy tompo izany haja izay atolotra eo anao izany atolotra ianao ihany koa raha eo ny tenanay ny fonay mba ho diovinao ny tenanay izay mpanota tsy mendrika kanefa isaoranay ianao fa ianao ihany no afaka manadio an'izany diovy izahay tompo ary raiso izany fiderana izay atolotra ianao izany mba ho manitra eo amin'izany seza fiandriananao izany amin'ity maraina ity tompo dia fifaliana no iarahana eto esory ireo sakasakana rehetra izay mety anala izany fifaliana izany soloy fifaliana izay amifona manontolo izany esory ny fiatsarabelasi aoka ianao tompo no hiditra antsehatra ka maly olana rehetra ray malalo raha misy namanay izay ao anatin'ny fotoana izay manjovona ankehitriny raha eo ampaherezo izany omeo azy ireo ny fo izay avy aminao ary mangataka aminao zay tompo mba hositranonao tratrapo izy rehetra amin'ity sabata ity ihany koa dia mangataka aminao fomba manokana izay hitahinao ny tsirairay avy izay tonga eto eny ireo izay manaraka aminay ihany koa amin'ny fahitalavitra tahio ny ankizy madinika tahio ny tanora tahio ny olon-dehibe aoka izahay tsy aly eto amin'ity toerana ity
raha tsy feno ny fanahinao, feno ny fahasoavana avy aminao, ary feno ny fitaliana izay avy aminao. Saotra tompo satria manana tombony izay androany, satria nomenao an'izao andro izao izay ahafahanay manome voninahitra anao. Koa mitoera eto anivonay ianao, ary aoka ity fotoana ity mba fotoana izay azahoanay fifaliana, fiadanana ary fitahiana tanteraka aminao. Izany no vavaka izay asandratray tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Manasa ny koralina mba androso ametrany ety androna anao ilay hira hoe kiety.
nous d'être avec toi. Un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. Apprends-nous la compassion, donne-nous d'être avec toi. Un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. Dans ta gloire et ton éclat. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre. Je vous invite maintenant à chanter ensemble ce chant, venez le célébrer, qu'on puisse célébrer ensemble le Seigneur. Et je vous invite à vous lever pour ce chant. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Amen. Amen. Continuons ce moment de louange
avec un chant qui nous donne de l'énergie. Chantons ensemble le chant 735 dans le Fiéjan, Samba Chesem Twitch. Kanuni Jehova samba chizai manakere manakere gamina tamani chu awakuni siderana samba chizai chawa chanuni yavu etinja ibera nawu majakareva iderana manakere gamino yawininda somebody side me to echa awaminya fuinja umasuwa tunena ubiyanu wazisadi wapinyanchu umasuwa tunena ubiyanu wazisadi wapinyanchu Ojiyamani chose So tsika dia hiaraka mamaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny salamo. Salamo fa 9:15 ka hatramin'ny 9. Salamo fa 9:15 ka hatramin'ny 9. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Rain'ny Kambody sy mpanomeny rariny ny mpitondra tena Andriamanitra.
ao amin'ny fonenany masina Andriamanitra mampitoetra ny trano izay rery-tena mamoaka ny mpifatotra ho amin'ny fanambinana izy fa ny maditra hitoetra any amin'ny tany karakaina. Tahinana ny teny amen. Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un immense privilège pour moi et j'éprouve vraiment une grande joie dans mon cœur de pouvoir me lever devant vous ce matin, être en face de vous et de brandir haut, avec fierté, le drapeau de la victoire. Le drapeau de la victoire pour la gloire de Dieu. J'ai plein d'émotions parce que je suis très reconnaissante vraiment. Mon cœur est rempli de reconnaissance par rapport à tout ce que Dieu a fait pour moi. Alors je vais lire mon témoignage, comme ça c'est plus simple pour vous aussi de suivre. Alors le titre de mon témoignage, « On est avec Dieu », veut dire « On est vainqueur ». En général, quand on parle de situations difficiles, on fait référence à des problèmes insurmontables. Un ou plusieurs obstacles qui se dressent sur notre chemin, nous empêchant de garder l'équilibre, nous faisant vaciller et nous empêchant d'avancer, nous entraînant dans la chute. On a tous nos manières de réagir face à un problème, mais en général, on ne se laisse pas faire, n'est-ce pas? On lutte parce on tient à retrouver notre équilibre et on ne veut pas s'écrouler. Donc là, il y a la photo d'une personne au bord d'une falaise. Vous connaissez tous cette expression très à la mode. On ne lâche pas, on s'accroche. Mais en fait, quand d'autres problèmes surgissent, alors qu'on n'a pas encore fini de régler ceux qui nous tombent dessus, ça devient plus que compliqué de tenir. Vous savez tous de quoi je parle en fait. Et qu'on ne le veuille pas, ces problèmes peuvent nous mettre à genoux. On peut avancer le diapo. Ces problèmes peuvent nous mettre à genoux et nous mettre à terre même, à ras le sol. Et peu importe la hauteur de la chute, en général, quand on tombe, ça fait mal parce qu'on a perdu son équilibre et on est sujet au doute, à la peur et au désespoir même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais encore la douleur de mon os cassé à mon doigt. Je n'étais pas rétablie quand mon fils aîné était tombé très malade, donc Ethan. Merci pour vos prières d'ailleurs. C'était une petite hospitalisation à la maison. Et puis, il n'avait même pas encore été tout à fait guéri que mon deuxième fils était malade aussi. Lui était moins grave, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à J5 de mon opération, en fait, j'ai dû conduire alors que le médecin m'a déconseillé, je vous déconseille vivement de le faire et qu'à la moindre douleur, j'avais mal. Mais que ne ferons-nous pas pour nos enfants, n'est-ce pas? Donc j'ai pris la voiture, j'ai conduit Ethan à l'hôpital et il a été pris en charge. D'autres problèmes me sont tombés dessus encore et c'est comme si la vie me disait « Non, c'est pas assez, je vais t'en donner plus, tiens. » Voilà, vraiment la charge lourde. À un moment donné, j'avais l'impression de braver des montagnes, de monter des pentes alors que je n'avais même plus la force de mettre un pied devant l'autre. J'étais face à des montagnes de peur, des montagnes de solitude, des montagnes de factures, des montagnes de perte, de douleur aussi en fait. C'est douloureux. Mais dans sa parole, Dieu il dit « N'aie pas peur car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te rends fort. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Il est dans quel verset? Ésaïe 41, 10. Quand je lisais ce texte, je le relisais encore, mais en fait, je me sentais quand même accroupie sous le poids de mes problèmes et à genoux face aux agressions de l'ennemi.
Mais en fait, quand on est accroupi au sol dans une bataille, ça ne veut pas dire qu'on est vaincu, heureusement. Et on peut toujours appeler au secours à Dieu. Et quand on appelle au secours à Dieu, quand on crie à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il répond toujours. Il m'a relevé et il m'a relevé très vite, avant même que les poussières n'aient eu le temps de se poser sur moi, en fait. Des frères et sœurs m'ont soutenu par des messages. Je ne vais pas nommer parce qu'il y en a beaucoup. Des messages, des sourires, des prières, des frères et sœurs en Christ, mais aussi de sang, en fait. Et Dieu a placé des personnes sur mon chemin. Une sœur de l'église est même venue me rendre visite. En fait, elle ne savait même pas le contexte dans lequel j'étais. Je ne la vois pas là. Elle est là-bas. Et le couple pastoral a aussi planifié une visite pour moi, sans savoir vraiment toutes ces falaises qu'il y avait autour, en fait. Mais le tout était un message de Dieu pour moi, pour me dire qu'il ne me laisse pas seule, qu'il ne me laissera jamais sans espoir. Et tant que je tourne mon regard vers lui, il sera là. Et il m'a donné plein de choses, en fait. J'avais une consultation avec une psychologue et elle m'a posé une question. Elle m'a dit, effectivement, c'est très difficile tout ce que vous vivez, mais c'est quoi votre force alors? Et je ne savais pas quoi dire, j'étais dans le silence. Et je lui ai dit, je crois en Dieu. Je l'ai dit doucement, mais je le pensais très fort. J'ai dit, je crois en Dieu, et c'est vrai que je vous avoue, je prie beaucoup. Et elle m'a dit, voilà, alors vous avez la réponse. Et j'ai réalisé à cet instant que oui, il y a des problèmes, mais quand on croit en Dieu, on a aussi la solution, parce que c'est un Dieu qui a la clé même de la vie. Avec l'accident de ma main, je pouvais venir plus souvent ici avec vous à l'église, être à la maison auprès d'une amie proche endeuillée. On s'est vraiment rapprochés, on s'est soutenus mutuellement. Et je pouvais aussi être auprès de mes enfants tous les soirs pour l'école du sabbat. Ils savent ce que c'est d'avoir maman tous les soirs maintenant, à la place d'être auprès de mes patients au travail. Alors, ce verset que vous connaissez tous, je n'ai pas cherché où il se trouve, mais je vous laisse le chercher. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors, si on marche avec lui, peu importe ce qui adviendra des choses, on gagnera. C'est même pas au futur, en fait, c'est au présent. On gagne déjà quand Jésus est dans notre bateau, quelle que soit la hauteur des vagues, quelle que soit la férocité de la tempête. Il faut juste qu'on le réveille. Jésus, sois là, s'il te plaît, et il sera là. Il n'y a pas de Goliath qu'il ne sait combattre, puisque même la mort, Jésus a vaincu. Il a dit dans sa parole que vous pouvez même déplacer les montagnes. Donc nous, comme Paul qui a été en prison, c'est la leçon de l'école du sabbat des enfants cette semaine, peu importe où nous nous trouvons, ce qui nous arrivera, on n'aura pas de carburant, on aura du carburant, peu importe. C'est Dieu le carburant en fait. Et la victoire, la vraie victoire, c'est d'être avec lui tous les jours, chaque minute et chaque instant. Alors je le loue vraiment de tout mon cœur. Amen. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite méditation musicale qui sera une méditation musicale. Voilà.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire le psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Aujourd'hui, c'est un sabbat de louange et louons Dieu de tout notre cœur. Rehefa tsisy zavatra fiainana, rehefa marary, tsy fantatra na ho sitrana na tsy ho sitrana. Rehefa misy fitsapana, dia tsarovy fa misy olona mivavaka ho anao any. Mety tsy ho fantatrao hoe mivavaka ho anao izy, fa misy olona mivavaka ho anao any. Rehefa misy zavatra mahazo aho, dia fantatro fa misy olona mivavaka ho aho. Ary Jesosy koa dia mivavaka ho anao, Jesosy koa mivavaka ho aho. Misy mivavaka ho anao, zay ny lohatenin'ity iray ity. Quelqu'un prie pour toi. Nalaina avy amin'ilay hira hoe someone is praying for you. Mampitota
tanora izy ty a malisydrisy a ary tena atao amin'ny fototra matory mihitsy a ka dia manasantsika rehetra ndray tsara hiran'ity hoe zao no hirantsika ny tanora ny tsitsona ao iray iza rehefa antitra tanora dorotsika ka dia ao ary hira zany hira Il est venu le moment des dîmes et offrandes, un moment où l'on donne avec notre cœur. Et pour cela, j'aimerais vous partager un verset qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, qui dit, au nom de Jésus, « Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et au verset 8, il dit « Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. » Dans ce verset, ce que je retiens, c'est qu'il faut qu'on donne avec notre cœur et Dieu nous donnera des bienfaits. Ce ne sont pas forcément des bienfaits matériels, mais ça peut être aussi des bienfaits pour nous forger, pour nous rendre meilleurs. Et c'est vraiment ce que je vous incite à avoir cet esprit, ce verset dans votre cœur, afin que vous puissiez donner à Dieu ce qui lui revient. Je demande aux diacres de passer dans les rangs pour ce moment-là. Et je vous invite également à chanter
pendant ce moment de dîmes et offrandes le chant Reçois ma vie. Alohan'ny irosoantsika mivavaka manasa ako satria ny zavavaka zany dia fampiraisana ny fontsika sy ny fanahintsika amin'Andriamanitra. Manasa ny fianakaviana izay manana mba hifandray tanana mba ho marika an'izany hoe fifandraisantsika ny amin'Andriamanitra zany tokoa. Nasantsika ihany koa ho an'izay afaka raha mety mba hanetsy tena andohalika ho fampisehoantsika ny fanetretentsika tokoa amin'Andriamanitra ray. Nasantsika hiaraka hivavaka. Ry Andriamanitra rainay, masina indrindra any an-danitra, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Misaotra anao izahay satria nandritry ny nemana iny dia nateo aza ny ady sarotra, nateo ny onjam-piainana, nateo ny harerahana, ny hafizanana, dia nomenao hery izahay ka tonga eto hitera ankalaza hisaotra anao. Ray malalo, raiso izany toerana mendrika lehibe izay atokanay ho anao izany. Ray malalo, misaotra satria anao tokoa dia Andriamanitra be famindrapo. Na dia tsy mendrika ary izahay dia tianao hatrany. Ray malalo, ianao dia Andriamanitra tsy mba manadino, tsy mba manary, fa mitatana anay hatrany eo amin'ny dingana rehetra eo amin'ny fiainanay. Ray malalo, ankehitriny izay dia mahatsapa fa tsy mendrika, mahatsapa fa maloto eo anatrehanao, mahatsapa fa diso, kanefa ianao raha eo efa nanaiko nombohana, efa nanaiko rasaina ny tenanao ka nitete ilay rahanao mba homonjena anay. Misaotra amin'izany fitiavana lehibe izany, ka ankehitriny izahay dia
magataka aminao mba ho sasanao, mba ho diovinao ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra ray eo. Ray malalo, lehibe tokoa izany fitiavana izay asehonao aminay izany, asehonao amin'ny tsirairay avy aminay. Notantaninao, nambininao izahay ka mbola afaka mamerina ny ampafolony sy ny fanatitra. Raiso izany ray eo, ary ingany izany mba avita be amin'ny asanao. Ray malalo, kehitriny izahay dia hitanao manetry tena mandohalika eo amin'ny seza fiandriananao. Fandray tanana isam-pianakaviana. Hitanao izahay reto, maro ny etaitaponay, maro ny zavatra izay eritreretinay, kanefa ny magataka aminao izahay, ny ho tanterahanao aminay ny zavatra rehetra izay mahasoa aminay, ny ho tanterahanao aminay ny zavatra izay araka ny sitraponao. Misy aminay no manana projet, manana tetikasa. Magataka aminao izahay, raha sitraponao tokoa dia mba ho tanterahinao izany. Magataka aminao ihany koa izahay ny analavitra ny sakatsakana rehetra tsy fandraisanay aminao. Ray malalo, raha aretina izany, raha zavatra izay manelingelina anay izany, dia magataka aminao izahay ny hositranonao izahay, ary mba hanakaiky kokoa bebe koa aminao izahay, ka voady izany ho apetraka eo aminao. Ray malalo, ankehitriny izahay dia hitanao mandohalika eto, mitondra eo aminao ny zavatra rehetra izay fikasana ho an'ity fiangonana ity. Magataka aminao izahay ny jerenao manokana ity fiangonanao ity. Magataka aminao ny ho piahy an'izany, ny tsy hanary an'ity fiangonana ity, fa hiaraka hatrany. Ray malalo, ianao no angatahinay ny mba hijerenao manokana ny fiangonanao maneran-tany. Naiza dia magataka aminao mba hiambina an'izany. Maro ireo fiangonana izay miady sarotra noho ny fanarahananao, kanefa magataka aminao izahay ny tsy hanary an'izy ireny. Ray malalo, meteza ianao miaraka aminay, meteza ianao ny tsy hanadino anay. Tafio hery izahay amin'izao andro sarotra izao, amin'izao andro farany izao, tafio ny fahamarinanao izahay ray eo. Dia izany vavaka rehetra izany no tononay. Mbola maro ireo zavatra izay ao an'eritrertray kanefa mahakely amin'ny fisainanay, dia fantatray fa ho tanterahanao sady aminay izany. Ka zavaka izany dia tononay amin'ny an'i Jesosy Kristy iray ihany. Amen. Mbola mamerina ny fiarabana antsika tratran'ity sabata mahafinaritra ity. Namelombelona avokoa ny zavatra no renesintsika teto, na ny hira na ny fijoroana vavolombelona. Dia isaorana manokana Andriamanitra amin'izany zava-dehibe izany. Ny vaky teny salamo vakiako amintsika dia salamo 120:1. Miala tsiny fa vakiako amin'ny français le satria izay ny version ananako. Merci au Seigneur. Il m'a écouté quand j'ai crié vers lui. Le Seigneur me protège avec puissance. Il est mon bouclier. Je lui ai fait confiance
il est venu à mon aide. Mon cœur danse de joie. Je remercie le Seigneur en chantant. Amen. Iantsika teo ny fijoroana vavolombelona taon'ny Solange sy ny hafaliana tao aminazy. Dia tsapantsika fa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra dia toky tsy mba manary ary fiarovana azo antoka ho antsika tsirairay avy. Dia manasa antsika atoky mandrakariva ny eo Andriamanitra izay ivavahantsika io fa izy irery ihany no afaka manome ny famonjena sy fandraisena eo amin'ny fiainantsika. Amen. Bonjour. Alors, cette semaine, où il y a Ensou qui m'a envoyé un message, est-ce que tu peux faire un témoignage? Alors, je me suis posé la question, est-ce que Dieu a fait quelque chose dans ma vie cette semaine, aujourd'hui? Là, évidemment, si je suis devant vous, c'est que je voudrais vous partager cela. Je vais commencer avec un texte. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc, c'est Isaïe chapitre 6, verset 8. Quand j'entends ce verset, je me demande tout le temps, comment servir Dieu à l'Église? J'avais 12 ans quand le responsable liturgie m'avait demandé pour la première fois d'accompagner à l'église. J'avais 1 mois pour me préparer et j'étais très stressé, un peu comme maintenant. Ma femme avait 14 ans quand on l'a appelée pour faire l'animation des chatons. Et évidemment, nous avons répondu par l'affirmative. C'était des expériences marquantes, si jeunes, marquantes, et qui, je pense, ont continué à grandir en nous année après année. Dans toutes les églises où nous sommes passés, nous étions engagés à l'école du sabbat, aux activités JA, dans la musique. Alors évidemment, pour ceux qui nous connaissent, on a commencé à Nice. Mais il y a quelque temps, nous avons eu plus d'église fixe. Et là, s'est installée une période de découragement. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises dans la région, on a fait le tour, mais on restait le plus souvent à Saint-Sergue. Donc on restait à la maison. Un peu comme Élie dans la grotte, on voulait se mettre loin du bruit pour entendre la voix de Dieu. C'était une période où on passait plus de temps à prier, plus de temps à étudier aussi la Bible. C'est une période aussi où nos parents, ils n'arrêtaient pas de nous appeler le vendredi soir, où est-ce que vous allez? Le sabbat midi, est-ce que vous êtes y allé? Et puis aussi, il y a ces versets qu'on apprend à l'école du sabbat, qui sont revenus dans notre tête. Un qui nous a bien parlé, que Solange aussi a partagé tout à l'heure, Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors c'est vrai qu'on a visité pas mal d'églises et on s'est dit avec Déborah, et Macétel, non on peut pas, on parle pas malgache, c'est mort. Et il y a la fin du verset qui dit « Je te soutiens avec ta droite ». Et finalement, c'est qu'une langue. Il y a ici des visages qui ne sont pas forcément malgaches, mais qui sont là. On peut le faire aussi. Mais il y a eu un accueil chaleureux. Chaleureux dès l'école du sabbat, chaleureux dans l'alimentation à midi, trop chaleureux parfois. Chaleureux jusqu'à 19h, on a vu une solidarité. Et on s'est dit, Dieu a répondu à nos prières, c'est ici qu'on va venir. Comme à 12 ans et bientôt à 40 ans, Dieu peut m'utiliser pour le servir. Nous avons toujours cette même motivation. Un sabbat suite à Réa. Ici, là, il y avait Irène et Landry qui ont fait un appel à la fin du culte pour s'engager pour l'église. Déborah et moi, on se regardait, on dit, si on nous demande, on y va sans hésiter. 10 secondes après, quelqu'un qui me tape sur l'épaule, c'était Irène. Est-ce que vous voulez vous engager? Elle nous a posé la question, elle est là, ouais, Irène. Est-ce que vous voulez vous engager? On était exactement là-bas. Donc je vais terminer par un verset, Job, chapitre 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières années.
Donc une bénédiction de servir Dieu avec joie dans les domaines où Dieu nous a formés ou des domaines inconnus. N'est-ce pas, Rad? Merci. Bonjour à tous. Maintenant, je vais faire la lecture des versets pour la prédication. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a établi sur de meilleures promesses. Et Apocalypse 5, 13, 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un sabbat spécial louange. Alors, les enfants aussi vont chanter. Chaque fois que tu pries, on va louer Dieu, on va chanter. Vous pouvez aussi chanter avec les enfants. Alors, on invite tous les enfants à venir devant chanter chaque fois que tu pries.
Merci beaucoup les enfants, merci, merci, Dieu soit loué, gloire à Dieu. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Ny fandresena dia ho an'izay mideran'Andriamanitra. Tena mahafinaritra le sabatan'ny liturgia. Ny manam-pahaizana dia miteny hoe ny mpandinika ny médecine zany manao hoe rehefa mihira tsika na miderana mihira fotsiny na maheno hira. Mihira na maheno hira dia misy an'le hormone dopamine. Les hormones dopamine zany c'est l'hormone de la motivation. Hormone ny antony manosika. Na hormone de la récompense aussi. Hormone ny valisoa. Donc misy zavatra mandeha zany efa nataon'Andriamanitra rehefa mihira miderana azy tsika rehefa mihira sy mandre hira dia mandeha tsara ny fifandraisana any anatin'ny neurone any zany hoe ny selany amin'ny ati-dohantsika any. Dia za zany amin'ity sabatan'ny liturgie ity amaly an'izay fanontaniana izay hoe inona moa no tena liturgia. Io zany tena malagasy io fa liturgie le izy. Donc culte liturgique ny antsika androany zany fanompom-pivavahana liturgique. Dia la vraie liturgie ina zany natao hoe liturgie tena izy. Rehefa miresaka liturgie tsika dia miresaka adoration. Rehefa miresaka adoration tsika dia miresaka liturgie. Ny adoration ahoana ny antikatsika malagasy an'izy io? Raha mijery ny bokin'ny apokalypsy ny adoration amin'ny teny malagasy fiderana hozy izy tsika. Ny bokin'ny apokalypsy dia miteny hoe fiankofana. Dia tsika zany zao manao fiankofana, manao fiderana. Dia ny anomboantsika anazy nisy toko sy andininy voalohany zany io hoe nisy anjely anankiray miteny amin'ny feo mahery ao amin'ny apokalypsy toko 7:17 manao hoe matahoran'Andriamanitra. Tena misy antso lehibe ataon'ny lanitra amintsika satria miteny amin'ny feo mahery izy amin'ny olona rehetra. Tsy hoe tsika zany raha manao fiderana eto na miankohaka dia hoe onjoonjotsika fotsiny na sitrasitrapotsika fotsiny. Tena fankatoavana an'Andriamanitra io sady antson'Andriamanitra mihitsy ny manao amintsika hoe matahoran'Andriamanitra, ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa adoré. Dia le mampatahotra anany indray miteny hoe j'adore. Atahotra miteny zany hoe j'adore telle chose, matahotra j'adore satria ilay fiankohofana sy ilay fiderana zany rehefa tonga le anjely dia ny akohaka le mpaminany Jaune ny akohaka izy dia hoy izy hoe mpanompo takanao ihany aza miakohaka amiko ianao. Andriamanitra adore Dieu. Andriamanitra ihany no derao, Andriamanitra ihany no ankohofy. Koa miantso zany ny lanitra ray manontolo manao hoe matahora midera miankohofy eo anatreha izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina sy ny loharano. Dia virenao kely izy teny tamin'ny fe mahery izy dia miteny amintsika manao hoe matahora. Dia izy io zany tsy hoe matahotra, nareo moa le matahotra biby masika ireny. Tsy izay ny antso eto. Andriamanitra tsy masika zany. Matoantsika velona eto androany dia ny famindrapon'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra famindrampo, Andriamanitra fiantrana, fa Andriamanitra masina ihany koa. Ary masina ny fitiavan'Andriamanitra. Io fitiavan'Andriamanitra io zany tena tianao izy, fa io fitiavana io koa tonga hatrany amin'ny tena hoe faratapo ny fitiavana dia masina. Zay no natonga an'Andriamanitra ny tsara ny fahotana teo amin'ny azo fijaliana. No tsarainy le fahotana. Dieu a jugé le péché satria lay masina loatra le fitiavan'Andriamanitra ka tsy afaka hoe anaiky an'le fahotana izy. Dia atsoina zany tsika le hoe eto zany le atao hoe frisson d'amour. Zany hoe mangitakitaka ianao eo anatrehan'Andriamanitra fa mangitakita-pitiavana. Tena fantatrao hoe tena lehibe le Andriamanitra, tena fantatrao hoe tena tianao le Andriamanitra, tena fantatrao hoe tena mendrika ho tiavana le Andriamanitra, tena fantatrao fa tena masina Andriamanitra ao dia tonga ianao mangitakita-pitiavana. Ahoana ny andikana zany? Tianao ohatra mivadinao dia izy ianao hoe tena mangitakita-pitiavana aminao ary malala. Misy varatra zao zay ve le izy? Sa hoe rehefa tsy eo ianao na tsy hitako ianao dia satria tena tiako ianao dia maninona? Matoky ianao, matoky foana.
Mangitakita-pitiavana. Zay zany le mangitakita-pitiavana amin'Andriamanitra. Dia hozy izy hoe ny fatahorana an' Jehovah hozy izy no fiandoham-pahendrena. Rehefa matahotra an'Andriamanitra zany tsika dia inona dikan'izay? Fiandoham-pahendrena ny dikan'izay. Toko sy andiny anankitelo mihitsy manambara an'izay firenao kely le izy teo. Ny fatahorana an' Jehovah ny fiandoham-pahendrena. Rehefa mangitakita-pitiavana amin'Andriamanitra tsika dia izay no nalazaina fa olo-kendry zany tsika. Miandoha ny fahendrena. Ary ny olona mangitakita-pitiavana amin'Andriamanitra dia mitandrina ny didin'Andriamanitra zany io zany. Tsy misaraka amin'ny didin'Andriamanitra. Tiavan'ny Jehovahandriamanitra ao anao izy izy. Amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Tiavo izy. Dia tiava koa ny namanao tahaka ny tenanao. Izay nge le didy fola. Tiavo. Dia rehefa mangitakita-pitiavana amin'Andriamanitra tsika zany hoe tsy ampiasaiko mihitsy le teny hoe matahotra eto. Tsy natao atahorana zany izy dia tsy masika be zany. Fa natao fotsiny izy ho tiavina tanteraka dia izay mahatonga antsika mitandrina ny didina. Dia izay zany le antony nataon'le anjely teo hoe matahorana Andriamanitra ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Dia toizako ihany le hoe manome voninahitra. Inona dika le manome voninahitra an'Andriamanitra? Zavatra roa ihany no toko sy andinina amin'ny soratra masina manazava an'izay dia voalohany avancé kely le izy ty mandeha fotoana reo le izy. Manome voninahitra an'Andriamanitra izy dia mampamirapiratra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mampamirapiratra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zany hoe na inona ataonao. Na maninona ozy izy io Korintiana voalohany toko fahafolon'ny faraka amin'ny telopolo. Na mihinana, na misotro, na manao na inona, na manina, na mihira, na mahandro sakafo hoanina rehefa avy eo, ninona ataonao, na manao mekanisien ianao, na mandeha miasa, na inona ataonao, dia atao voina ozy izy ny teny soratra masina, atao voninahitra Andriamanitra zany. Zany le tena tia an'Andriamanitra. Me voninahitra izy ho an'Andriamanitra nanaovanao an'izany. Ny zavatra rehetra atao dia atao voninahitra Andriamanitra. Dia hozy izy nareo fa maninona? Satria mendrika izy. Mendrika an'izany izy. Mendrika an'izany izy matoa manao an'izao rehetrarehetra izao amin'ity maraina ity. Mendrika izy. Dia le faharoa koa moa ty Apokalipsy toko 2:7 ty raha mianatra amin'ny bokin'ny Apokalipsy nareo dia misy tropetra 7 ao. Dia misy kopy anaky 7 kopy ao natikatsika amin'izany kapoaka 7. Lazaiko aminareo fa 4 tokana ihany lazain'ny Apokalipsy. Miantso atsika amin'ny fibebahana. Miantso atsika amin'ny fibebahana. Ny dikan'izany dia hoe raha zatra mandeha makaria dia miova tanteraka makaty ny lalako. Raha zatra tsy mahafantatra an'Andriamanitra lasa mahafantatra an'Andriamanitra. Raha zatra tsy midera an'Andriamanitra lasa midera an'Andriamanitra. Raha zatra manao ratsy dia lasa manao ny tsara. Zay ihany ny antson'ny Baiboly. Dia ny zavatra mitranga eto amin'ity Apokalipsy ity hoe na dia avandra 500 kilao aza mitotona any amin'ny lohan'ny olona zany ao aorianao tsy mibebaka mihitsy ny olona. Tsy te hiova mihitsy. Tsy te hitodika amin'Andriamanitra. Zay nange ny antson'Andriamanitra miverena amiko, mibebaha. Dia tsika teo nanao vavaka nandohalika tsika nibebaka nangataka tamin'Andriamanitra ka isika manao an'ity famezam-boninahitra ity zany tena antson'Andriamanitra izy ity. Ary za tena matsiaro sambatra be mihitsy. Ohatrany hoe mijery ny mahita ny fiangonana ny tena manandratra an'Andriamanitra, zany ny antson'Andriamanitra, mihira ho an'Andriamanitra, zany no ataontsika eto. Dia mbola manana fantaniana valiana ihany zany hoe miankofana trehan'Andriamanitra. Le fantaniana tiako valiana dia zao. Nalaiko tamin'ity fampianarana nataon'ny Roland Meyer natao amin'ny université izy ity fitiniko malakilaky. Nampianatra izy momba ny hoe adoration sy liturgie. Koro nataon'ny professeur Roland Meyer zany théologien systématique izy dia nanazava hoe fa inona tokoa mahasamihafa an'izany hoe miadorer sy manao miofrir liturgie. Satria tsika zany teo efa mahafantatra hoe zay ataontsika rehetra ane dia fa rehefa miaraka amin'i Jesosy tsika dia fa adoration zany. Eritrereto ny tondra tomobily ianao nakaty. Au lieu de nandeha nakany amin'ny toeran-kafa ianao fa nakaty ianao. Adoration ane nataonao. Fa maninontsika mitsahatra amin'ity sabaty ity satria miadorer an'ny créateur ane tsika mitsahatra eto adoration du créateur nataontsika. Ny effort ataonao io zany dia asa fanompona. Dia inona ary mahasamihafa an'ilay adoration sy le liturgie. Zay no zavatra tsena aseko eto satria ny liturgie dia adoration.
dia jereo retoko sy andindreo rehefa hitantsika ny apokalypsy 14:7 fa ny romaine 12:1 ny romana toko faharoa ambin'ny folo voalohany a fampianarana tamin'ny fiaraha-mivavaka tamin'ny larobia tsy nanao fotoana zay sy le olona nanao an'ilay izy a fa hoanao izy izy toko sy andininy io raha nanatrika fiaraha-mivavaka tamin'ny zoom atsika dia hoanao izy izy atoloriny ny tenanao atao hoanao izy izy je vous exhorte ny pilipitra moa zany dia fanentanana mampahery anareo izy izy noho ny famindrapon'Andriamanitra anolotra ny tenanareo maninao izy izy tahaka ny fanatitra velona masina akasitrahan'Andriamanitra dia izany no fanompo-pivavahana ataonareo araka ny tokony ho izy raisonnable dia ohatrany misy teny grika kely fotsiny io le hoe latreia mba tadidio fotsiny io fa io ny dikany culte zany latreia zany hoe service ny dikany asa fanomponana ataotsika manao latreia zany tsika dia iza natolotritsika ny tenatsika rehefa manao fanompona dia ny tenatsika misy natolotra atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra satria akasitrahan'Andriamanitra zany zavatra ataotsika zany dia tsy maintsy miresaka an'ilay adoration sy liturgie tsika mba tsy hifangaro le izy ny dikany teny hoe adoration zany avy amin'ny teny grika hoe proskineo io a dia tena miakohaka tsika tena miakohaka tsika nandra indray tsika tsy hoe voatery hoe miakohaka fa marary lohalika tsika fa ny saitsika rehetra zany a tena hoe manaiky an'izany Andriamanitra zany tena manaiky an'izany mpahary zany tsika tena miakohaka tsika ary tonga eto tsika tsy hanompo olona na le atsika eto na hijery olona fa Andriamanitra ny atongavantsika eto a ary tena miakohaka tsika ary manaiky fa tsy misy Andriamanitra hafa fa tsy zany Andriamanitra izany raha mihira isika dia ho any zany Andriamanitra izany dia ny dikan'le liturgie hitanareo eto amin'izay mahasamihafa kely an'le izy le liturgie ndray zany avy amin'ny teny grika hoe leiturgia io ndray koa zany a dia avy amin'le teny hoe leitos vahoaka dia adikatsika hoe vahoaka an'Andriamanitra nareo zany na zahantsika mianakavy vahoaka an'Andriamanitra manao asa fanompona zay le leiturgia tsika zany tonga teto hanao asa fanompona ho fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra ary andrenesana ny tenin'Andriamanitra zay ny liturgia dia ny mahasamihafa ny liturgia sy ny adoration zany rehefa kristiana ianao miaraka amin'Andriamanitra zay zavatra ataonao voninahitr'Andriamanitra dia adoration dolodolo zany fa ny mahasamihafa ny liturgie indray a tena homanina tsara hainareo mahasamihafa an'izy ao amin'ny baiboly misy liturgie rehefa aveo a dia resaka eo amin'ny famitinana ny toriteny hoe misy zava-manaina efatra sy loolona efatra amby roapolo a miakohaka izy ireo isaky ny mahita an'Andriamanitra izy ireo isaky ny mahita ny Jesosy dia miakohaka fa misy fotoana ao amin'ny apokalypsy 4:5 rehefa nampiakarina teo amin'ny trône Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty a dia nanao liturgie spéciale ohatrany ataontsika androany culte liturgique dia homanina tsara tsy misy olona hitoriteny ka hoe hanao improvisation eto hoe tena tonga dia hoeto a zany dia hanao improvisation zany hoe tena tonga dia tairiko ty fampianarana ity tsy liturgie zany ohatrany hoe mameno mibanga fotsiny a fa tena mila fiomanana zany mila fantatry ny teknisiana hoe ina ny lohateny mila fantatry ny loola hoe ina ny raha atao ary zavatra tsapako zany tamin'ity fivavahana liturgika ty amin'ity marain'ity nanomana nareo nisy hira nomanina nisy hijorona mpavomelona ny ainana zay le liturgie hitantsika ve mahasamihafa kely izy adoration liturgie fa nisy asa fanompony vahoaka an'Andriamanitra manolotra zavatra zay nomanina ho an'Andriamanitra mazava ve tompoko zay ny liturgie koa ny antso amin'ity maraina ity zany dia andeha ho ataontsika any atsaka sy andava zany liturgie zany ny dikan'izany dia zao ny liturgie tsy zao ihany hatramin'ny folo dia mialatsiny fa noho ny antony manokana dia tsy tonga ara-potoana androany tena mifona amin'ny fiangonana mifona amin'Andriamanitra misy antony ange be dia be misy adoration koa ny ihany amin'ilay resakitsika fa ny tiako tenena zany hoe nanomboka tamin'ny vavaka voalohany tamin'ny folo ny liturgie ny vahoaka an'Andriamanitra nanolotra be dia be ny antony a za tsy hoe mametsiny azy tara eto za koa nisan'ny tara amin'ity marain'ity noho ny antony manokana be dia be ny antony mety hoe ny ankizy ny tomobila tsy mety velona
be ny avy-zanana sy ny sisa tsy zay no teneniko eto a fa ny liturgie zay efa nomanina dia nanomboka tamin'ny folo ny vavaka zay natao teo a dia efa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sady andrenesana ny ten'Andriamanitra. Ny liturgie rehefa mandeha ny sekoly sabata ny ankizy tany ambony tany nabaviraina sy ny rehetrarehetra fa liturgie zany fa nomanina anomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy andrenesana ny ten'Andriamanitra. Fa mandeha ny teknisiana liturgie zany a zay le izy. Hevi-diso zany fiheverana fa ny liturgie dia ny toriteny ihany. Hevi-diso ny fiheverana fa ny liturgie dia hira ihany. Fa ny liturgie dia rehefa nanolotra ny fanatra sy ny ampahafolontsika dia fa liturgie zany. Ny vahoaka an'Andriamanitra tonga miaraka manao asa fanompoana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Zay ny dikan'izy. Nomanina zany. Nomanina zany zavatra zany. Dia zay zany no mahazava-dehibe. Dia misy ozy ny teny latiny zany ny culte hoe verbum audibile. Misy ny teny zay renesina ny hira, ny vavaka, famakian-teny, ny toriteny. Misy ndray verbum visibile, nanao sainte seine, nanao fandraisana antsika tamin'ny farany. Misy baptistère, misy baptiste. Fa efa ao anatin'ilay fanompoam-pivavahana daholo zany. Koa zao zany, tsy za rery kory manao an'ilay liturgie. Tsika rehetra. Tout le monde, ozy izy ny teny hoe isika dia vatan Kristy ozy izy a, membre ny vatan Kristy a, Jesosy Kristy ny lohany. Izy zany ny tête pensante, izy ny lohan'ny fiangonana, izy koa moa dia efa nanaiko ho fato ny fiangonana, fa isika no membre ny fiangonana. Dia ny tiako lazaina zany dia zao, enao, mandray anjara daholo. Mandray anjara daholo tsika. Mandray anjara daholo. Tsy voatery zay ty ihany. Ka misy hira zay mba atao kely fanetana an'izany dia aorian'izay manao conclusion an'ilay adoration sy liturgie satria efa fotoana liturgie juste fotsiny manao an'ilay annexe izy teo hoe manino aussi la victoire et c'est pour ceux qui louent le Seigneur. Dia manasa felana mba hoeto alohany mialatsiny Jesiko eo zany. Dia miara-miry tsika izy ty dia hira miteny créole zany amin'ny tianantsika zay le hoe enao midera za midera raha vao tsy midera tsika dia vato amakazo ny idera manaiky azava ianareo raha vao tsy manao tsika dia ny vato amakazo ny biby ny idera fa isika rehetra zany dia tonga anao asa fanompoana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sady andrenesana ny teniny. Dia le hoe laisse-moi louer zany dia hoe laisse-moi louer mon Dieu en créole. Tany Maurice moa ny anaran'ilay izy ty. Dia si moi je ne loue pas, na hoe si moi je ne louerai pas satria le si mot pas louer qui s'en l'a, c'est comme ça ohatra zany zany makiny zareo anazy, qui s'en l'a pour louer. Pour c'est louera. Si moi je ne loue pas, qui va louer le Seigneur? Si moi je ne loue pas, qui va louer? Si moi mon pas loué, qui s'en l'a pour louer? Donc mba miramira créole kely zany tsika afaka miaramira aminay avy hatrany nareo raha ohatra ka hainareo le hira. Avy eo koa nareo afaka mira enonareo aloha dia avy eo raha tsika manao le izy satria culte liturgique moa le izy zany. Laisse-moi louer mon bon Dieu, laisse-moi louer mon bon Dieu, laisse-moi louer mon bon Dieu, laisse-moi louer mon bon Dieu. Si mon pas loué, qui s'en l'a pour louer, rose pour louer, montagne pour louer. Qui s'en pas loué, qui s'en l'a pour louer, rose pour louer, montagne pour louer. Chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel. Laisse-moi répondre, mon Dieu, laisse-moi répondre, la paix, bon Dieu.
Laisse-moi répondre l'appel bon Dieu. Laisse-moi répondre l'appel bon Dieu. Si moi pas répondre, qui sont là pour répondre? Rose pour répondre, montagne pour répondre. Si moi pas répondre, qui sont là pour répondre? Rose pour répondre, montagne pour répondre. Chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel. Est-ce qu'on peut faire comme ça quand on est miaramira lise? Afaka manao geste tsika raha ohatra ka satria mideran'Andriamanitra tsika mila à l'aise tsara mideran'Andriamanitra. Laisse-moi louer mon bon Dieu. 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 Si mon pas louer, qui s'en là pour louer? Rose pour louer, montagne pour louer. Si mon pas louer, qui s'en là pour louer? Rose pour louer, montagne pour louer. Chante l'Éternel, chante l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel. Laisse-moi répondre la paix bon Dieu. 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 Si mon pas répondre, qui sont là pour répondre? Rose pour répondre, montagne pour répondre. Si mon pas répondre, qui sont là pour répondre? Rose pour répondre, montagne pour répondre. Chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel, chante à l'Éternel. Merci. Zao amin'ny arivotsika alohan'ny répétition ngamba nitoizatsika ny tapany am'le izy. Zao no am'tianako azy hoe rehefa manao adoration tsika, tia ny teny farany. Tena miditra ao anatin'ny salle du trône mihitsy tsika. Tsapantsika ve fa tsy eto tany tsony ange tsika ny tena marina fa miaramira amin'ny zava-mananaina efatra sy ny olona efatra amby roapolo sy ny anjely rehetra. Hitatsika ve ny dimension ny adoration? Tsy mijanona fotsiny eto fa miara manao liturgie amin'ny lanitra isika. Koa toizatsika zay raha mbola manana fotoana sika amin'ny hariva fa ho avelako an'izay nanomana tsara ao amin'izao culte liturgie zao no mamarana ny fotoana. Kanto dia kanto ny fahafantarana hoe nahazo fanasantsika androany idera sy haneo voninahitra an'Andriamanitra. Dia izahay moa izany ny ao amin'ny sampana liturgia, Ientsoa no nitondra izany tamin'ny taona teo aloha. Dia safidy an'ity ry ity izay satria izay miravavy indray izany no prendre ny relais. Dia nisafidy an'ity ry ity izay ao anatin'ity ry ity misy filazana amin'ny teny anglisy moa ilay izy fa hoe j'ai tout trouvé. Rehefa nahita an'i Jesosy tsika, on a tout trouvé. Même si on semble avoir perdu quelque chose, le fait qu'on a trouvé Jésus, qu'on a croisé Jésus, on a tout trouvé.
what I think my life should be. I'm leaving everything I am right at Jesus' feet, for it's here I find and everything I need. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found it all when I lost everything and gave my life to serve the risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found it all when I found the Lord. I found it all. Je vous invite, pour terminer ce moment de culte, à vous lever et à chanter avec nous le chant Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Toizantsika am-pitsanganana ihany ny andininy voalohany amin'ny hira tiako re lalandava. Nous
ankivavaksi. Tsy miendrika tokoa ray malalo ny hanolotra fanompom-pivavahana ho anao, be voninahitra, be fitiavana, masina indrindra. Reto izahay mianakavy nanolotra izay azonay natao, ny tenanay, ny fanatrehanay, ny hiranay, zay rehetra afaka natolotra anao tamin'ny fonay manontolo dia natolotra izany Jesosy io. Ampianaro izay mba hiankohaka tanteraka aminao, ka na inona ataonay, na mihinana, na misotro, na mijery, dia mba ataonay voninahitra ao izany. Mendrika an'izany tokoa ianao satria sady nahary no namonjy. Koa tamin'ity culte liturgique izay nataonay ity Jesosy malalo, raha misy ny lesoka maha olombelona anay dia afeno ambany elatra ao izany, sasao amin'ny rahanao izany. Fa zay rehetra natolotra ane dia mba ho hany manimpofona any amin'ny sezam-piandriananao, ka ho fahazaranay, ho fotoananay mihitsy ny manao fanompom-pivavahana masina atolotra ao anao, ho fanomezam-boninahitra anao ary ho fandrendresana ny teninao. Momba anay mianakavy, aoka ity fiangonana ity anjakan'ny voninahitra ao Mandrakariva. Ireo izay nanaraka anay ihany koa amin'ny alalan'ny hainao manjery, media, dia mba atsapako izy ireo fa nandray fitahiana tamin'ny fanomezam-boninahitra anao tamin'ity maraina ity. Dia apetraka aminao ny fotoana rehetra amin'ny ambon'ity sabata ity, mba ny anaranao ihany, ianao no anivonay. Tiako koa Jesosy malala ny manararoatra, mitondra mbavaka ny mararinay rehetra, ny sahirana rehetra, ny manana olana rehetra, ny tokantrano rehetra. Ampio izay Jesosy io, ampio izay mba ho mpandresy, satria rehefa miaraka aminao dia manoatra noho ny mpandresy. Amin'ny anaranao no angatana izany vavaka izany Jesosy io. Amen. Dia mifarana eo zany ny culte antsika zao maraina izao a, miandry izay manana annonce dia an'Andriamanitra iray voninahitra. Ka ny annonce koa dia mbola anatin'ny liturgie zany. Bonjour à tous, je remercie l'équipe liturgie et les intervenants